Alléluia. Mialatsiny tapaka andray izy teo hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra, tonga dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra antsika. Mialatsiny be fa tapatapaka be mihitsy nday. Alléluia. Hivavaka antsika ametraka ny tenin'Andriamanitra eo am-pelatanan'i Jesosy. Alléluia. Rainay tsara indrindra ny an-danitra misaotra midira mankalaza anao. Foana izay tompo malalo na dia eo ny fanengenena ataon'ny Satana tompo, dia matoky izay mindra Jesosy eo fa ianao dia eto miaraka aminay foana ary teny aminay indray amin'ny alalan'ny teninao Jesosy miteneny ianao araka izay sitraponao, araka izay tianao ambara amin'ny vahoakanao. Mitenena fanahy masinao vavony izay ianao, ambarao anay ny sitraponao fanahy masinao, ambarao anay izay tianao ambarany amin'ny vokatry ny fanahy masina. Misaotra dada malalo. Alléluia. Amen. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra zany tsika. Galatiana 5:10. Tenin'Andriamanitra efa fantatsika ny vokatry ny fanahy masina, ny vokatry ny fanahy masina 7. Zany hoe nijeritsika farany teo nijeritsika teo le fanahy fiton'Andriamanitra, le fanahy fiton'Andriamanitra zany dia tsy maintsy zany tsika feno an'le fanahy fiton'Andriamanitra dia vokatry ny fanahy masina 7 ihany koa. Le vokatry ny fanahy masina 7 rehefa tonga zany ny fanahy masina, tsy hoe tonga dia hoe manao miracle be ianao, manao fagagana be ianao, fa lay vokatra hita aminao, le toetra hita aminao, manana toetra anao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ireo toetra voalaza amin'ny Galatiana 5:10 ireo zany, ireo le voa mila ananatsika. Alléluia. Dia ovakitsika ny Galatiana 5:10 2:20 hatramin'ny 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany, fa izay ny Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy, aoka isika tsy andrano foana ka ifampiaika sy ifampialina. Amen. Tiako zany le tenin'Andriamanitra io ovakiko en français ihany koa zany. Alléluia. Raha ianao tsy manana Bible, si tu n'as pas la Bible, tu installes sur ton téléphone. Mais je préfère que tu dois avoir la Bible. Et tu regardes dans ton téléphone et tu installes ta Bible et tu vois dans les Galates. Tu regardes dans les Galates 5. Galates 5. Galates 5:22. Galates 5:22 à 26. C'est ça que tu dois lire. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Galates 5:22 à 26 au nom de Jésus. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit.
ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Alléluia. Io zany no vokatra takian Jesosy amintsika, mila ananatsika zany io vokatry ny fanahy masina io. Tsy tonga zany tsika hoe tonga ny fanahy masina, tonga de hoe mandeha manao fagagana be, fa mila zany tsika manana andreo mangataka amin'ny Jesosy, mangataka amin'ny fanahy masina, meo an'ireo vokatra reo fruit jereo ny fruit zany sarany hoe voankazo. Ny voankazo dia natao hoanina, ary voankazo masaka no hoanina. Amen. Dikan'izay zany ianao ihany koa zany mila hita eny aminao le vokatra, mitondra vokatra tsara ve ianao. De ny toetra aloha jeren'i Jesosy voalohany indrindra. Ny toetra aloha no jeren'ny Tompo hoe manana an'ireo anao, mangataka an'ireo ianao, dia amin'izay fotoana zay rehefa feno an'ireo ianao, io le famatorana ara-panahy. Feno an'ireo ianao le fanahy fiton'Andriamanitra, fampiankina manko ireo, de le vokatra ny fanahy masina, de amin'izay fotoana zay ianao midina ho azy ny fanomezam-pahasoava no men'ny fanahy masina anao. Amen. De inona le voalohany voateny eto? De hoe fitiavana, amour. Ny fitiavana eto tsy fitiavana hoe lehilahy sy ny vehivavy anao hifankatia, tsy izay ny teneny eto. Hoe andeha fampisipasipa, tsy izay ny fitiavana teneny eto. Fa ny fitiavana teneny eto de fitiavana madio, fitiavana agape, fitiavana tsy mialona, tsy mirehareha, fitiavana tsy tia tena, tsy mandrany tena fotsiny, tsy miaraka mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miaraka mifaly amin'ny fahamarinana. Koritianina voalohany 7:12 manambara an'io tsara zany. Amen. De ao anatin'ny fitiavana io ihany koa ny fitiavana ny fahavalonao, ny fitiavana izay manenjika anao. Halleluja. Misy manko tia fotsiny hoe mpiara-mivavaka aminay ihany, mpiara-manompo aminiko ihany tiako, fa rehefa ankoatran'izay de tsy tiako. Tsia, mazava ny tenin'Andriamanitra milaza hoe tiava ny fahavalonao, mivavaha an'izay manenjika anao. Dikan'izay zany, mila zany tsika tia ny fahavalontsika, mila tsika tia na izay manenjika atsika azy. Amen. Le fitiavana zany tsy fidina hoe tia ihany ny tiako, tia ray tapo amiko ihany, na fianakaviako ihany ny tiako, na izay manao soa anahy ihany ny tiako, fa amin'ny olona rehetra anao zany mila maneho an'io fitiavana io. Arakaraka ny olona zany eo aminao. Arakaraka ny olona eo aminao zany hitondranao le fitiavana, ahoana ny anomezako fitiavana amin'ity olona ty, ahoana ny anehoako fitiavana amin'ity olona ty. Amen. Fa tsy fitiavana le sipasipa fa fitiavana madio. Zay zany ny fitiavana voalohany eto. Ny voalohany tenen'ny vokatry ny fanahy masina de fitiavana, satria Andriamanitra de fitiavana. Ny faharoa la joie. Ireo zany mifampiankina, mila ananatsika ny toetra reo, mila ananatsika. Ny joie de hoe fifaliana. Amen. Fifaliana io na amin'ny zavatra rehetra lalovanao, mila mifaly ianao, satria ny alahelo tsy avy amin'ny Jesosy fa avy amin'ny Satana. Mifaly ianao na misy na tsy misy, na mandalo ady sarotra ianao, na mandalo zavatra sarotra ianao, de mila mifaly foana. Amen. Ireo zavatra reo andresenao ny Satana nreto. Io fotsiny toetra io fotsiny anatsika de mandositra Satana. Halleluja. Satria tena tia Satana zany ianao raha hitany hoe malahelo lava, kamokamo, kivikivy, satria zany rehetra zany de mifanohitra amin'ny fifaliana. Fa mila zany nao mifaly foana. Amen. Na de hoe malahelo azy ianao, na de hoe misy olana eo aminao, aza seho hita mitsy zany fa feno fifaliana foana ny fonao. Alefaso ny hira, alefaso ny hira fiderana, de mira de hoenao, hitanao le fifaliana. Zay zany toetra mila ananatsika, fitiavana, fifaliana. Zaho moa zany somary maimaika satria le connexion somary tapatapaka foana la live, de tsy afaka mivalapatra firy. Amen. Dia la paix.
La paix dia fiadanana. Ny fahatelo dia fiadanana. Manana fiadanam-po ve ianao? Alléluia. Satria Jesosy raha niakatra any an-danitra dia niteny tamin'ny mpianatra hoe fiadanana no velako anareo. Na velan'ny tompo antsika mihitsy io fiadanana io. Amen. Rehefa antsika manomboka misy ay tafiditra ao anatsika, manomboka mitebiteby ianao, manomboka matahotra ianao, manomboka misy ay ao aminao, misy dodo fisalasalana, efa niala zay le fiadanana. Amen. Zay ny afantaranao zay niala tato anatiko ny fiadanana. Manomboka tsy tafandrimandry ianao, manomboka misy olana tafiditra be deaibe. Alléluia. Dikan'izay efa niala le fiadananao. Fa ny olona manana an Jesosy manana ny fanahy masina, ny fiadanana mitoetra ao anatiny. Na misy ny zavatra mitranga, ohatra zao raha izy ohatra misy ady hitantsika any ohatra hoe Palestine io Israely, misy ady ohatra akaiky misy atsika makaiky misy anaty ohatra, fa anaty koa misy fiadanana. Amen. Izay le fiadanana omeny Jesosy. Ny olona zao tontolo zao ohatra mitebiteby fa atsika manana Jesosy dia ao foana le fiadanana. Ka io zany mifampiankina reo, mifampiankina ary mila manana an'io ianao. Amen. Mba hampitoetra ny fanahy masina ao anatinao satria ireo zany no toetranao, manana an'ireo toetra reo zany ianao dia automatique mipetraka ao anatinao ny fanahy masina. Fitiavana voalazantsika teo, fifaliana, fahatelo, fiadana, fahaefatra, faharipo, la patience. Zany hoe fandeferana angamby io, fandeferana ny faharipo. Zany hoe miaritra ny fahalemeny hafa. Mety tsy hitovy toetra daholo ny olona rehetra, tsy hitovy toetra daholo tsika rehetra, fa ny fanetrenao tena, fandeferanao, faharitanao, patience faharetana. Ny faharitanao zany amin'ny toetrany namanao anankiray io na raha vavinao anankiray io zany dia zay zao ny zava-dehibe. Amen. Zany daholo ny lalàna ny olona manana ny fanahy masina, mahazaka ny fahalemeny hafa. Amen. Maharitra maharary, maharitra mangery firy. Ny fahadimy, la bonté. La bonté dia famoram-panahy. Olona mora fanahy, olona azo iresahana. Misy ny olona tsy azonao resahana fa tonga dia misy androatra tonga dia miakatrakatra. Non, tsy manana le famoram-panahy izany. Ny olona manana famoram-panahy dia micomprendre zavatra hoe anankiray eo amin'ny olona. Micomprendre ianao dia mora fanahy ianao, mora ahitsy ianao, mora tenenina. Zay ny olona manana famoram-panahy. Reo daholo zany toetra reo mila ananantsika. Ny fahaenina dia famoram-panahy, fanaovan-tsoa. Inisy teo tasinge faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa. La bonté, ya, fanaovan-tsoa. Mila zany ianao manao soa amin'ny olona. Reo rehetrarehetra reo raha te hitan'i Jesosy tsika, reo jereny Jesosy, jereny amin'ny fiainantsika andavanandro reo zavatra rehetra voateny reo fiainantsika andavanandro reo lanjany isan'andro reo manao ahoana ny toetra n'ity zanako ty hoe Jesosy. Jereny Jesosy hoe manana fitiavana ve, manana fifaliana ve, manana fiadanana ve. Dia mba hijereny Jesosy andreo fizahanttoetra dia tsy maintsy asian'olona foana manodidintsika hijereny ny hoe atraizany fitondrantsika ny toetrantsika, atraizany aizantsika mitondra sy mijery mamey ny tenantsika zany. Dia ny fanaovan-tsoa dia ny fanaovanao soa amin'ny olona. Fahamarinana efa fantatsika, mandeha amin'ny fahamarinana, la bénignité, manao ny marina. Satria le fahamarinana dia Jesosy. Efa fantatsika manao ny marina, tsy miaroro amin'ny faharatsiana.
amen. De manaraka fahalemem-panahy, fidélité, non tsy fidélité, aiza tsy fidélité fa le fahamarinana fidélité, fahalemem-panahy, douceur. Ya, fahalemem-panahy tsika zao, ny fahalemem-panahy, ny olona malemy fanahy de olona azo iarahamonina, azo iresahana, mitovitovy amin'ny fahamoram-panahy io, mitovitovy izy roa. Eto malemy fanahy, ny iray mora fanahy. Jesosy de tao anatin'ireo toetra reo. Fahalemem-panahy de olona hoe azonao antoka zany, azonao antoka, olona tsotra, malefaka fiteny, malefaka fijery, malefaka zany zay zavatra ataonao, fa tsy olona britaly, olona tonga de zay zavatra raisiny vakivaky, zay zavatra ataony tonga de amin'izay fotoana zay ianao tsy manana le fahalemem-panahy. Ireo zany mila anananao daholo ireo toetra reo. De ny manaraka fahononam-po farany de tempérance, mahay mionona amin'izay anananao, mahay mionona amin'izay omeny Jesosy anao, ny asa omeny anao, ny vola omeny anao, ny vady omeny anao, ny fitafy omeny anao, ny akanjo omeny anao, ny kiraro omeny anao, sakafo omeny anao. Mila mahay mionona, fa tsy hoe tsy ampy de sakafo te, ohatra zao nina vary sy akoho anao androany, mbola rapitso ndray koa, tsy ampy fa mila mbola ampina indray mandeha koa, mbola mihinana ina koa ohatra hoe ampina indray mandeha, nefa eo tsy lany, mbola mividy indray. Tahaka an'izay koa mifitafy, neo tsy anaovana, mbola mividy indray mandeha. Tsy mahay mionona zany, tsy mahay mionona zay zavatra zay zany. Ireo toetra ianarana daholo reo. Raha te hanana ny fanahy masina antsika, toeran'ny fanahy masina, dia mila manana an'ireo toetra sivy ireo zany. Reo le vokatry ny fanahy masina. Ny olona manana ny fanahy masina de hita mivoaka amin'ny toetrandreo, satria le toetrantsika taloha zany niala, ny esorina reo toetrantsika, satria tonga le afon'ny fanahy masina mandoro le toetra ratsy rehetra, de io zany mila hita le toetra vaovao. Amen. Mila hitanao, ka rehefa olona zany manana fanahy masina, tonga de hitanao reo mivoaka eo aminy. Fa misy manana ny fanahy masina izy nefa ny sasany hita aminy, ny sasany tsy hita, de tonga de miariary, tonga de fantatry. Halleluja. Fa mila zany tena hoe mandinika an'io ianao, aiza ny toetra Jesosy. Raha tsy manana ianao, mangata, satria angataka amin'ny Jesosy tsika rehefa avy eo, angataka hoe Jesosy ameo ahy ny toetra feno fitiamay mitian'ny olona rehetra, mifaly, manana fiadanana, manana fandeferana, manana mandeha fahamarinana, ina koa mahonom-po, manao soa amin'ny olona rehetra, azo angatana reo fa omeny Jesosy antsika. Amen. Tsy tonga ho atsika raha miaraka eto, mivavaka eto, amen, fa matotsika tafahona eto, de zay dikan'izay omeny Jesosy zany rehefa mangataka ianao. Halleluja. Ka angatao zany reo fa mahasoanao. Amen. Mahasoanao indrindra ny ara-panahinao. Aka ohatra anankiray zao, ohatra hoe vokatry ny fanahy zao, fahamarinana, fidélité le fahamarinana. Nisy olona anankiray zany dia zao moa zany tsy hoe manefa maka ohatra, de miteny zany izy, jereo fotsiny fiteniny, ohatra hoe ohatra zany zay zany, ohatra hoe eto ahoana tenanao ko azy, ohatra hoe anankiroa zay miray trano zany, dia misy olona ray avy any ohatra tonga izy, nefa izy mivavaka. Exemple raisiko zany, olona anankiray avy any nefa izy mivavaka, de miteny ohatra izy amin'ny anankiray hoe fa maninona, ohatra zao zay le miray trano zao ohatra miteny hoe zay rehetrarehetra mandoa $50 de tonga le anankiray avy any ohatra
fa maninona ianao miteny an'izany ohatra izy nefa izy mivavaka, maninona tsy mba fetsifetsy mba ataon'izao hoe ianao mandoa satria na izy nampidirinao ohatra hoe mandeha ianao maninona tsy tonga le anankiray avy any zany manome an'izay hevitra zay, azontsika ilay izy manome an'izay hevitra zay izy nefa izy mivavaka, nefa izy manao hoe mangataka ny fanahy masina isan'andro, feno fanahy masina nefa tonga izy avy any hanome conseil anao, eritrereto le conseil omeny anankiroa nareo ohatra miray trano ohatra zay de efa fantatro hoe zao ny hofatrano de samy mandoatra zao, nefa tonga izy avy any ohatra miteny hoe tsy mety zany, mba tokony mba nifetsifetsy ianao nampandoavina izy ohatra hoe $100 de ianao mandoa 50 de ianao mitady olona ohatra miara-mipetraka aminao de mandoatra, de izay zavatra zay zao nefa izy milaza hoe mivavaka, nefa izy milaza manao mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, zay hafetsina zay zao tsy avy amin'i Jesosy. Alléluia. Nefa izy milaza manana ny fanahy masina, hitantsika amin'izay zany hoe le toetra manana ny fanahy masina mila manao ny marina amin'ny rehetrarehetra. Zay zao resaka fahamarinana zay zao de efa tsy mandeha amin'ny fahamarinana zay, satria misy zavatra miafikafinao tsy eken'ny tompo. Alléluia. Satria amin'i Jesosy tsy zavatra miafina, zay zao ny fahamarinana. De ianao nefa miteny hoe mandeha araka sitrapon'ny tompo nefa le zavatra iny zao noteneninao iny de efa tsy marina zay zao, efa hiampangany Satana anao, efa resaka fiatsaram-belatsy sy kolokolo zay, efa kolokolo zay hoe aleo izy ampandoavina be fa izaho mandoa kely, misy hafetsenao, tsy eken'i Jesosy zany. Alléluia. Be dia be ny ohatra amin'io raisina amin'io. Ao anatin'izay koa ohatra le fitiavana, ny fitiavana de hoe ohatra tsika mpiara-mivavaka ihany mifankatia de ny olona rehetra tsy hitiavinao de zay zavatra zay koa tsy mety. Amen. Na ny olona maka na ratsy ianao tsy tianao, manisy teny ratsy ianao, mila tiavinao. Zay ny tenenin Jesosy, zay mamelaka ny takelakanao ankavanana sy ankaviana izy de meo koa ny takolakanao ankavanana. Dikan'izay zany tsy azo atao ny mamaly ratsy ny ratsy. Fitiavana no takiany Jesosy. Amen. Zay zany ilay vokatra ny fanahy masina sivy, dia mila manao soa amin'ny olona rehetra. Mila ianao manao soa amin'ny manodidina anao. Amen. Amin'ny fahamarinana. Fa raha ohatra kosa io arakaraka zany, ohatra misy olona anararotra anao izy zay zavatra hafa ndray koa zay. Amen. Afaka teneninao ny fahamarinana. Fa tsika zany mila manao soa foana amin'ny olona rehetra. Raha misy azonao ampiana de ampio le olona, raha misy azonao anaovana asa soa de ataovy, fa rehefa tsy arakanao ma tsy vitanao izy, zay zavatra hafa ndray. Fa raha mbola ohatra ka manahery ianao na manana fotoana ianao de ataovy fa tsy haneneninao ny manao soa olona. Amen. De famoram-panahy, fanemem-panahy moa efa voateny tao daholo hoe mila manano rotsika malemy fanahy, mora fanahy. Malemy fanahy anao amin'ny fiteny, amin'ny fihetsika, amin'ny fitondran-tena, mora fanahy ianao, mora resana, mora resena lahatra, tsy mora kivy, tsy mora ketrika, olona mora, olona azo resana. Amen. Zay zany le vokatra ny fanahy masina sivy zay mila ananatsika. Io le vokatra ny fanahy sivy zay mila ananatsika. Ka angataka amin'i Jesosy tsika zany, angataka amin'ny tompontsika ny fanahy masina mba ho fenona ireo vokatra ny fanahy masina sivy ireo. Mila tsika mangataka de omeny tompo. Fa hoy izy zay mangataka de omena, zay mandondona de voana, zay mitady de ahita. Ka angatao amin'i Jesosy ho fenoina an'ireo ianao. Amen. Mandolia ianao de angatao fo omeny Jesosy. Misy taona nangataka an'ireo de nomeny tompo, hitako hoe misy ovana le fiainana. Alléluia. De vavaka tsika angataka amin'i Jesosy mba ho fenony an'ireo vokatry ny fanahy masina sivy ireo. Alléluia. Jesosy malalo.
mangataka zay Jesosy mba ho fenonao Jesosy ny vokatry ny fanahy masina sivy. Le vokatry ny fanahinao masina Jesosy. Le vokatry ny fanahy masina Jesosy amenonay. Fenoy izay Jesosy ny vokatry ny fanahy masina sivy. Fenoy izay Jesosy ny vokatry ny fanahinao masina. Ho feno fitiavana, ho feno fifaliana, ho feno fiadanana, ho feno fahamarinana, fanaovan-tsoa, fahalemem-panahy, famoram-panahy. Fenoy izay fanahy masina. Fenoy izay fanahy masina. Fenoy izay fanahy masina ho vokatry ny fanahy masina sivy. Fenoy izay fanahy masina. Fenoy izay fanahy masina. Mila ny fahafenonao izay fanahy masina. Mila ny fahafenonao izay fanahy masina. Fenoy fahamarinana, fitiavana. Fenoy ao fanahy masina. Fenoy ao fanahy masina. Fanahy ao fanahy masina. Fenoy ao fanahy masina. Fenoy le vokatry ny fanahy masina sivy. Ameno anay Jesosy. Ameno anay Jesosy ny vokatry ny fanahinao masina. Ameno anay Jesosy ny vokatry ny fanahinao masina. Fenoy izay fanahy masina. Fenoy izay fanahy masina. Aza velanao irery izay. Aza velanao irery izay. Fenoy izay fanahy masina. Fenoy le vokatry ny fanahy masina izay. Fenoy le vokatry ny fanahy masina izay. Fanahy masina fenoy izay. Fanahy masina fenoy izay. Fenoy izay fanahy masina. Velombelomy izay fanahy masina. Fenoy izay le vokatry ny fanahinao masina. Fenoy izay le vokatry ny fanahinao masina. Le fitiavana, famoramana, famelem-panahy, fahalemem-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana. Fenoy izay fanahy masina. Fenoy izay fanahy masina. Fenoy izay fanahy masina. Fenoy izay fanahy masina. Fenoy izay vokatry ny fanahy masina. Fenoy izay fanahy masina. Fenoy izay fanahy masina. Mangetaheta ny fahafenonao. Mangetaheta ny fahafenonao. Mangetaheta kotsika bakatikotsika bakatikotsika. Afao izay dato. Afao izay mitoetra ratsy anay. Afao izay Jesosy omeo le vokatry ny fanahy masina sivy izay. Omeo le vokatry ny fanahy masina sivy izay. Vokatry ny fanahinao masina dato. Vokatry ny fanahinao masina Jesosy. Vokatry ny fanahinao masina. Fenoy la vokatry ny fanahinao masina izay. Fenoy la vokatry ny fanahinao masina izay dato. Sika pakarakatikotsika. Fenoy la vokatry ny fanahy masina sivy izay dato. Fenoy la vokatry ny fanahy masina sivy izay. Fenoy la vokatry ny fanahy masina sivy izay dato. Fenoy la vokatry ny fanahy masina sivy izay Jesosy. Fenoy izay dato. Fenoy izay dato. Fenoy la vokatry ny fanahy sivy. Fenoy vokatry ny fanahy masina sivy. Fenoy vokatry ny fanahy masina sivy. Fenoy la vokatry ny fanahy masina sivy. Fenoy la vokatry ny fanahinao masina izay dato. Fenoy izay fanahy masina. Fenoy izay fanahy masina. Fenoy izay vokatry ny fanahy masina. Fenoy izay vokatry ny fanahy masina. Fenoy izay dato vokatry ny fanahy masina. Fenoy izay mbanana toetra mendrika anao. Fenoy izay fanahy masina. Fenoy la vokatry ny fanahy masina. Fenoy vokatry ny fanahy masina. Sodra 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 fanahy masina ho ameno anay ianao. Mameno anay ianao dato. Mameno e vokatry ianao. Ameno e vokatry ny fanahy masina sivy. Ameno anao Jesosy. Ameno anao Jesosy. Fenonao izay Jesosy. Fenonao izay Tompo.
Fenouille la vokatry ny fanahy masina sivy zay. Fenouille la vokatry ny fanahy masina sivy zay. Fenouille la vokatry ny fanahy masina sivy zay dato. Fenouille la vokatry ny fanahy masina sivy zay dato. Fenouille zay la vokatry ny fanahy masina sivy. La vokatry ny fanahinao masina, la vokatry ny fanahinao masina, la fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahamarinana, fanaovan-tsoa, famoram-panahy, fahalemem-panahy. Fenouille zay ny fanahy masina. Sotra fameno na fitiavana ianao fiadanana fifaliana fenouille zay tsirairay avy Jesosy mba hanana ny toetra mendrika araka ny vokatry ny fanahinao masina manana rababababa ke rabasiaka rababababa sezi bababababa sheka rabasiaka ribaka rabasiaka rabakarikesota yakarako sheka rababababa Hallelujah. Fenouille la vokatry ny fanahy masina avy aminao zay dato. Fenouille la vokatry ny fanahinao masina izay. Fenouille la vokatry ny fanahinao masina. Kira basheka rabakarikesota Yesu yamasia bababababa. Fenouille la vokatry ny fanahy masina izay dato. Fenouille la vokatry ny fanahy masina sivy zay Jesosy. Fenouille la vokatry ny fanahy masina sivy zay Jesosy. Dia ilay fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharopo, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahamoram-panahy. Ngatao bakarikosika bakatikataba. Yesu yaraba sekaraba. Yekaraba sekaraba. Yesu yamasia mama. Sezi. Koria basaka rabaria baba. Era basia karia baba. Era basia karibasia. Era basia karibakari boshika baba. Mahita fil anankitelo mainty aho. Je vois une fil 3 noire. Les fils mainty. Dia saran'ny famatorana, tady amatorany Satana misy amintsika ao anatin'izany. Alléluia. Zany hoe voafatotra ianao, voafatotra le fil mainty dia zany hoe anatin'ny fahamaizina. Je vois les fil noir. C'est le diable qui attache avec cette fil. Alléluia. Seigneur Jésus, détruise cette file. Détruise par ton feu, papa. Détruise par ton feu, papa. Que ton feu le brille. Que ton feu le brille au nom puissant de Jésus. Alléluia. Fanahy masina. Fenouille la vokatry ny fanahinao masina izay. 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 Le vokatry ny fanahinao masina sivy. Fenouille izay dada malalo mba hanana an'ireo toetra ireo, hanana toetra mendrika, hanana toetra ho feno ny fanahinao masina mandra-piavinao Jesosy. Fenouille izay manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faradinay. Remplis-nous papa, remplis-nous papa de cet caractère. Donne-nous les fruits de l'esprit papa. Donne-nous les fruits de l'esprit papa. Donne-nous les fruits de l'esprit papa. Carias carababa. Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la fidélité, la bénignité, la bonté, la douceur. Remplis-nous Seigneur, remplis-nous papa, remplis-nous les fruits de l'esprit. Remplis-moi Saint-Esprit, remplis-moi Saint-Esprit, remplis-moi Saint-Esprit, remplis-moi Saint-Esprit, remplis-moi Saint-Esprit. Alléluia.
Soja faremaso. Soja faremaso. Soja faremaso. Soja faremaso. Holy angatao feno ny heriny ianao amin'izao fotoana izao, angatao feno ny heriny afony fanahy masina. Halleluja. Mba hovanginy Jesosy ianao. Halleluja. Hovanginy ianao raha mangetaeta ianao fenoiny ireo vokatry ny fanahy masina. Amangy ianao ry anonosotranao ihany koa angatao ny hery fanahy masina dia ianao maheno ny feony ary hitanao maneho fahitana, maneho nofy aminao izy. C'est la puissance du Saint-Esprit. Ivavaka Jesosy malalo mangataka ny herinao anosotranay. Osolo zay tsirairay avy zay tonga eto fanahy masina. Osolo ny osotrao, osolo ny osotrao zay dada malalo, osolo ny osotrao. Halleluja. Angatao ny fanomezam-pahasoavana osoran'i Jesosy ianao. Nangataka ny toetra antsika teo, le toetra mba ho feno le toetra mba handeharaka ny toetra ny fanahy masina, sitrapon'ny fanahy masina sy ny vokatry ny fanahy masina. Rehefa mandeharaka an'ireo ianao dia afaka mameno anao ny fanomezam-pahasoavana ny tompo. Fanomezam-pahasoavana mbola jerentsika manaraka manomboka rabitra. Halleluja. Fa mangatà ianao amin'izay rehetra nangatantsika teto, ny fanahy fiton'Andriamanitra, ny vokatry ny fanahy masina sivy, mba azo ositra anao amin'ny alalan'ireo. Misy ositra ho voarainao, ho ahazo an'ireo ianao, ahazo an'ireo ianao omeny tompo anao. Halleluja. Angatao fomeny Jesosy ianao zany. Jesosy malalo, osoro izay dada malalo, osoro ositra vaovao zay Jesosy, osoro ositra zay Jesosy amin'ny herin'ny fanahinao masina, amin'ny fanahy fito nomenao anay teto, ny amin'ny vokatry ny fanahy masina sivy menao anay teto. Fenoy izay fanahy masina, omeo ositra zay fanahy masina vaovao avy aminao, mba hafanay tahiry ny soloka, mba hafanay andeha araka ny vokatry ny fanahinao masina. Fenoy fanahy masina, fenoy ositra avy aminao fanahy masina, osoro ositra avy aminao fanahy masina. Ohaine-nous Saint-Esprit, ohaine ma tête Saint-Esprit, ohaine-moi papa, donne-moi les caractères, les fruits du Saint-Esprit, les bons caractères, Seigneur Jésus. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous les sagesses. Remplis-nous l'intelligence. Remplis-nous la force, la puissance de ton feu. Remplis-nous l'esprit de te craindre. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous les fruits de l'esprit. Remplis-nous l'amour, la paix, l'abondance. Remplis-nous la bonté, la douceur. Remplis-nous, papa. Remplis-nous la fidélité. Remplis-moi, donne-moi, papa. Donne-moi les fruits de l'esprit. Donne-moi les fruits de l'esprit. Donne-moi les fruits de siakaribote, makariboskira, baba. Oya masiakariboshikara, makatikaraboshakara. Oya masiakarara. Les fruits de l'esprit, les vokatry ny fanahy masina, lay vokatry ny fanahy masina menonay, ositra avy amin'ny vokatry ny fanahy masina. Ka manomboka zao zay andeharaka ny vokatry ny fanahy masina, manomboka zao zay andeharaka ny herin'ny fanahy fitonao, manomboka zao zay tonga amin'ny fanahy fito
les fataterranes. C'est la perfection de l'Esprit de Dieu. Les 7 esprits, c'est la perfection. Perfection de l'Esprit de Dieu. Les 9 fruits de l'Esprit. Quand tu as les 9 fruits de l'Esprit, tu auras les dons, les 9 dons de l'Esprit. Les 9 dons de l'Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Donne-nous, Papa. Donne-nous les fruits de l'Esprit, Papa. Donne tes enfants, Papa, les fruits de l'Esprit. Alléluia, sois dans la présence de Dieu. Sois concentré vers le Seigneur. Mi fa tuanem Jesus. Alléluia. Fa nusta non Jesus. Alléluia. Anusta usta momonos. Am serita nangatati katetu. Nangatati katetu. Nantita nirnantu. Maita tanana. Tananulla mameta katana namlua. Amlua nulla anakamai. Alléluia. Rabas ke rababa. Tamangeta yete no dias as usta ni usta ngatano ti anapia no sani san le suka anapia no ni anju mause wafi. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous. Ouvre ma tête, Papa. Ouvre ma tête, Papa. Ouvre ma tête, Papa. Arkegatata. Ouvre ma tête de ton esprit. Ouvre ma tête de ton esprit. Ouvre ma tête de ton esprit. Ouvre ma tête de ton esprit, Seigneur Jésus. Ouvre ma tête. Ouvre ma tête, Papa. Ouvre ma tête, Papa. Ouvre ma tête de ton esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Papa pour tes visites. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Baba katika mtoto adone bana katika mtoto. Amen. Baba katika wani file nini Israeli. Sosson fava kama nunca na zetu sosson filene in Israel, filene in Palestina, filene tra Mantidre, tra Liban, Koet, Iran, peya rapuri tra ipapani tona tenor, funani tona tenor ti sosson, mangata kan fam tra puno ti sosson, filene na ti sosson wanatinyati am softonso, ti mfakaso am softonso ti sos malar, mangata kan fam tra puno, mangata kan fam tra puno, oh Jesus, mangata kan fam tra puno fem non ti sosson. Mam drafu Jesus on filene in Israel Jesus on filene in Palestine Jesus in tumbo
samizavozavo mahavitazany firenena kanefa kosa Jesosy ianao ny ambonin'izany rehetra zany, ianao ny ambony any malala ny zavatra rehetra ka mangahataka Jesosy malalao idiranao atsehatra an'ireo firenen'ireo Jesosy. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy, mamindrafo amin'ny firenena Israely, Palestine, Liban, Iran, zay rehetra ao anatin'izany Tompoko malalo. Ao ihany koa Jesosy eo ny firenena mbola ao anatiny ady ny Afrika, ny any Madagasikara, anatin'izany tsy filaminana Jesosy hibebahana, hifonana eto anatrianao. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy. Ao ka ny famindrafonao irotsaka Jesosy amin'ny firenena rehetra maniran-tany satria ao anatiny tsy filaminana mihitsy izao tontolo izao. Ao anatiny tsy filaminana izao tontolo izao. Tampoka winto. Tampoka toy ny mpangalatra. Tampoka toy ny mpangalatra. Izay rehetra tsy miambina dia ho tratrany izany loza izany, fa izay miambina kosa dia hiakatra kely sisa ny fotoana dia ho tonga ilay mpapakatra. Haleluya. Matteo 5:18. Indro ny mpapaka tonga amin'ny mamaton'alina ny Virjina dala dia namela ny solokany fa ny Virjina endry kosa dia nitahiry ny soloka. Kely sisa ny fotoana, un peu de temps et Seigneur Jésus va apparaître. Alléluia. Un peu de temps, 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 un peu de temps. Usa bakari gisi kusi bakati kodi kodi udah kodi bakari kodi kodi ikut kodi bakari gisi ikut kusi sekonos. Le temps est fini. Le temps est fini. Jésus arrive. Jésus arrive pour prendre son église. Pour prendre son église. Bientôt. Bientôt. Bientôt, le ciel va fermer. Bientôt, le ciel va fermer. Préparez-vous. Préparez-vous. Le ciel va fermer. Il aura pris le Saint-Esprit sur cette terre. Il aura pris. C'est le dernier temps. Vous êtes la dernière génération. Vous êtes la dernière génération. Préparez-vous. 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 Il aura un tremblement terrible. Il aura un tsunami. Il aura une maladie. Préparez-vous pour entrer au ciel. Entre dans les bateaux. Entre dans ma présence. Car le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive. Jésus arrive. Jésus arrive. Jésus arrive. Ainsi dit l'Éternel. Les 5 vierges folles, il a détruit son huile. Mais les vierges sages, il va entrer avec l'époux. L'époux, c'est Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, vient de Nazareth. C'est lui, Jésus-Christ, vient de Nazareth. C'est lui l'époux. L'époux. Et l'église, c'est l'épouse. L'église qui est sainte. L'église qui a préparé. Qui le marche dans la vérité et sainteté. C'est eux qui vont rentrer au ciel. Tous ceux qui marchent dans la vérité. Marchent dans la vérité.
n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne verras pas le Seigneur. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne verras pas Seigneur Jésus. C'est le temps de tous les adorateurs. Adore en esprit et en vérité. C'est Seigneur Jésus qui a dit à femme Samaritain, à les femmes samaritaines, ce n'est plus dans la maison ou sur les montagnes que vous priez, mais tous ceux qui prient en esprit et en vérité. Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Vérité, c'est marche dans la vérité, sainteté. C'est ça que Jésus habite en lui. C'est ça l'épouse. Partout où vous êtes, priez sans cesse. Priez en esprit et en vérité. Car Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Il est parti depuis longtemps. Il est parti depuis longtemps. Depuis longtemps, ils ont cloué sur la croix. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Ils ont cloué sur la croix. Ils ont crucifié sur la croix. Il est ressuscité le troisième jour. Il est ressuscité le troisième jour. Et il est monté vers le Père pour préparer nos maisons. Pour préparer nos maisons. Pour préparer nos maisons. Est-ce que tu as préparé? Est-ce que tu as préparé? Le retour du Seigneur Jésus-Christ est imminent. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Il n'est pas mort, resté dans la tombe. Il est ressuscité. Le diable a échoué. Le diable a échoué. Le diable a échoué. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité car il est Dieu. Il était venu pour sauver le monde entier. Mais le monde a refusé. Le monde accepte le mal. Le monde accepte le mal. Le mal, ce n'est pas vient de Dieu. Le mal, c'est le diable. Le mal, c'est le diable. C'est Jésus qui a sauvé le monde entier. C'est Jésus qui a sauvé le monde entier. Pour connaître la vérité, pour entrer au ciel. Nous sommes passagers dans cette terre. Tout le monde va mourir. Tout le monde va mourir. Et il y a deux chemins. Il y a deux chemins. L'enfer et le paradis.